Resaka fisolikina menaka vanily ity zany a efa manomboka miroborobo indray tatoato a rehefa somary mantsahatra kely a ny resaka mercure. Nisy olona telo zany voasambotry ny polisy ny brigade criminelle sakelika faharoa sy fahadimy tetsy Ambefoloha. Izy io zany dia misy vehivavy anankiroa milaza ho manana menaka vanily. Misy vazaha nefa andray menaka vanily io ry zareo tsy mahay miteny frantsay. Dia ningavy olona anankiray, vehivavy anankiray izy a, io vehivavy io mpisolo vava. Io vehivavy io niangaviny andika teny amin'ilay vazaha. Ny fanaondry zareo a tsy le vazaha tsy miseho vatana fa mifampiresaka telefônina. Dia hoe eo le vazaha milaza zany hoe ataovy ara aloha ny test fa misy olona ho alefako any a hanao test an'ilay menaka fa raha ohatra ka tena izy marina dia horaisiko le menaka vanily. Dia tonga tokoa ny olona mitonona ho ingénieur dia makapahany amin'le menaka dia manao test eo dia milaza fa tena izy io. Dia adika amin'le vazaha indray miteny hoe tena izy tokoa le menaka. Dia eo le vazaha miteny hoe tena ilaiko zany fa horaisiko io menaka vanily io kanefa za zao a mbola tsy misy vola fa raha misy afaka mandohan'le vola ilain'le olona dia meo fa alohako le izy. Dia le vehivavy natsoina andika teny a nanontaniana hoe dia misy vola any aminao fa 4 millions d'ariary no tadiavin'le tompon'le menaka vanily. Dia hoe tsy misy afa-tsy 2 millions d'ariary ety amiko. Dia teo zany ny ingénieur mody nandrisika be an'le olona manam-bola le nandika teny hoe mio zay volany aminao zay a fa misy vola anampiana azy ety amiko fa aveo aroan'le vazaha izy ary zamontsika tombony. Dia raikitra moa fa sodoka dia manolotra n'le vola. Rehefa tonga ny fotoana tsy hita intsony le rovavy tompona menaka milazo tompona menaka sy ilay ingénieur. Very fotsiny zany ny vola le menaka vanily na tsy izy akory. Ary io vazaha io a dia efa vazaha mpiray tsy kombakomba amin'zareo a ary mety tsy ho vazaha akory ara fa olona mahay teny frantsay a any ambadiky ny telefônina fotsiny. Olona maro be zany nefa voafitaka amin'ity resaka menaka vanily ity a amin'ny fisolokiana io dia le vazaha mody amin'ny telefônina fa tsy mifanatrika amin'ilay mpisoloky. Tsy mifanatrika amin'ilay olona eo. Ary na le olona manao test ara efa mpisoloky daholo keo le milaza ho ingénieur amin'le menaka vanily. Mitovitovy amin'izany ihany nataondrareo tamin'ny mercure taloha. Zao zany izy a efa mivadika menaka vanily indray.